Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Alaviro ny fifanaratsiana. Ny olon'i Kristy dia tsy tokony hitsangana anaratsy eo amin'ny firenena misy azy. Voasoratra izany na ao amin'ny testamenta taloha araka ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy 20:1-20. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mantenteha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana handatsaka ny rà ny namanao, izao ny Jehova. Na ny testamenta vaovao araka ny voasoratra ao amin'ny Jakoba 4:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mifanaratsy ny rahalahy, izay manaratsy ny rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mankatony lalàna fa mpitsara. Mahery mikatsaka izay ifankatiavana e. Vavaka isika. Raio, tezao izahay mba hifanasoa sy hifampivavaka fa tsy hifanaratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.